Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalinanao iarabanantsika hatratra ity talata faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia toko dimy amby telopolo, Isaia toko dimy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Isaia toko dimy amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina ary ny tany ay mifaly sy mamony ny lily. Mamony be dia be izy, eny mifaly sy mioby izy, ny voninahitry Libanona dia omeny azy, mba amin'ny hatsara tarehiny Karmela sy Sarona. Dia ahita ny voninahitry Jehova izy sy ny famirapirantan'Andriamanitsika. Ampahirezonareo ny tanana miraviravy, ala-tanjona lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra, indro Andriamanitra reo avy mitondra fahamaliana. Dia ny fahamalian'Andriamanitra izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Eny, izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Tany amin'ny fahababoana no zanak'Israely no mandray izany teny fampanantenana izay omeny Isaia mpaminany izany. Ao anatin'ny fangirifiriana, ao anatin'ny zavatsarotra no mandray ny faminaniana Isaia mpaminany ny zanak'Israely. Teny faminaniana moa izany no marina kokoa, ny hamonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely ao anatin'ny fanandevozan'ny Babiloniana. Toa ka mamaky tsara ilay Isaia isika dia indrindra ny faraparany dia mamerimberina ny teny io Andriamanitra ny hoe izy ny mamonjy, izy ny manafaka. Manao ahoana ary ny famonjen'Andriamanitra, ny endriky ny famonjen'Andriamanitra, manao ahoana ny ataon'Andriamanitra raha ohatra izy ka miteny amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe ho avy izy ka hamonjy. Tsy mitaredretra izy. Tsy Andriamanitra tsy mitaredretra, ny famantaran'andron'Andriamanitra tsy mba tara, ny kalandrien'Andriamanitra tsy mba tara, fa ny famonjen'Andriamanitra tonga amin'ny fotoanany, ny famonjen'Andriamanitra tonga amin'ny fandaran'Andriamanitra izay mapety sy mandamina ny fitondrany sy ny fiainan'ny mpanompony. Dia rehefa amin'ity Isaia toko dimy amby telopolo ity Andriamanitra dia mampanantena famonjena zany. Dia mazava tsara ilay ny famonjen'Andriamanitra. Ny tapany voalohany amin'ilay Isaia teo andiny voalohany sy ny faharoa dia miresaka ilay endrika isehoany ilay famonjen'Andriamanitra. Ilay famonjen'Andriamanitra dia mahavita ny zavatra ataonareo amin'ny teny frantsay hoe tsy possible ho lasa possible. Misy zavatra izay tsy eritreretina mihitsy, tsy takatry ny saina, saingy ataon'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Io azo fijalian'i Jesosy ange zavatra tsy azo eritreretina mihitsy, tsy azo sainina mihitsy ny hoe ahoana moa zanak'Andriamanitra, ahoana moa zanak'Andriamanitra ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Io azo fijalian'i Kristy io dia midika hoe vitan'Andriamanitra mihitsy mba hamonjena antsika. Na inona zavatra heverintsika ho tsy possible, ho zavatra ho tsy azo tanterahana, dia io azo fijalian'i Kristy io dia manam-porofo fa rehefa mamonjy antsika Andriamanitra dia vitan'Andriamanitra ao antsika avokoa zavatra rehetra. Paoly manamafy an'io teny io. Inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natony ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika maimaimpona koa fa ny zavatra rehetra. Mazava be izany tiavako malala. Ny famonjen'Andriamanitra antsika na inona zavatra lalovanao, na inona zavatra mety tena eritreretinao hoe tsy tanteraka, tsy azo atao, tapidalaka le, dia izao tsy zany Andriamanitra. Ary io marina antolo tenin Jean Calvin. Hoy Jean Calvin manao hoe raha mihidy ny varavarana anankiray, dia izao amin'ny fiainanao kristianina, tsapanao mihidy ny varavarana anankiray dia matoki fa misokatra ny varavarana hafa. Ary varavarana mihidy io dia izao tian'Andriamanitra tsy handehananao, fa ny varavarana hafa kosa tian'Andriamanitra isoranao. Calvin zany fotoana io dia Calvin moa fantatsika tena manaiky ny fahefan'Andriamanitra, hoe Andriamanitra dia mandidy manapaka amin'ny voariny. Ary io no mahatonga azy naresaka be ny prédestination izay mandrakariva moa tsy azontsika vanim-potoana ankehitriny. Fa
Amin'ny Calvin, amintsika protestant zany de zao, io Andriamanitra io mandidy manapaka amin'ny fiainan'ny mpanompony. Tsisy tsy voafehin'Andriamanitra amin'ny zavaboary na inona na inona. Ndraindray tsika mantsy mieritreritra ny fahalebiazantsika dia mieritreritra ny fahaizavantsika, ny fahendrentsika, ny fahaizantsika mandamina, dia arakaraky ny eritreretantsika an'izay no mahatonga antsika mieritreritra hoe tsy azo tanterahana tsony ty, tsy vita tsony ty, tsy mety tsony ty, tsy tafavoaka tsony ty. Fa amin'Andriamanitra tsy zany. Amin'Andriamanitra zavatra rehetra hainy milo, zavatra rehetra hain'Andriamanitra rehefa hamonjy Andriamanitra. Ate eto ny asehony Isaia mpaminany manao hoe io Andriamanitra mamonjy io mahay ny zavatra rehetra. Toy izy manao hoe na ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lily. Lily zany a dia lisy rehefa miteny baiboly lily de lisy. Iny lisy hitatsika amin'ny voninkazo asa, ndraindray hitatsika amin'ny couronne, hitatsika iny misy an'iny fotsifotsy felany, fotsifotsy iny antsoiny hoe lily na lisy. Iny lisy iny de zao voninkazo mila rano, voninkazo mila tondrahana, voninkazo tsy manironiry ho azy eny, fa voninkazo mila rano, mila fahamandona. Eto nefa de ho Isaia mpaminany manao hoe ny tany hay de hifaly sy mamony tahaka ny lily. Aiza ny misy lisy aniry eny amin'ny fasika? Aiza ny misy lily aniry eny amin'ny désert? Fa vitan'Andriamanitra zany. Vitan'Andriamanitra ny maneho endrika ny tany karakaina ahafinaritra satria mamonjy izy, satria mahavonjy izy. Avako malala engany ianao atsiaro fa ny Andriamanitra ao de mahavita mamonjy anao amin'ny zavatra tsy eritreretin'ny sainao akory. Mahay ny zavatra rehetra izy. Raha toa ka mijery sika ataovy hoe ny tany zay rehetra eo aminy. Io rivotra iainantsika io raha vao mitombo ataovy hoe ray isan-jato monja ny fitombon'ny asany ny gaz carbonique de efa manako amin'ny fiainan'ny olombelona zany. Efa manako amin'ny fahasalaman'ny olombelona zany. Mitombo ray isan-jato fotsiny. Toy ny milaza hoe nisy tanana tena nikajy ange io atmosfera iainantsika io, nisy tanana saina tena nikajy. Fa raha vao mihoatra kely fotsiny, asa ny abetsaky ny oxygène, ny abetsaky ny azote, de zao efa miako amin'ny fiainantsika zany. Io zavatra rehetra ataontsika hoe ny hafainganam-pandehan'ny tany, ny rivotra iainantsika, ny zavatra zakantsika, nisy saina nieritreritra, tsy misy mihitsy hazara na kisendrasendra eo amin'ny fiainantsika. Ny fompisahan'ny masoandro, ny hafanan'ny masoandro, raha vao misy kely varavety fotsiny, ny fiodin'ny tany amin'ny masoandro, ny hafanana avoaka ny fanekekezatsika ny masoandro, sy ny sisa de zao efa miova amin'ny fiainantsika olombelona, ary mety efa tsy azo ianana mihitsy ny tany. Tiana tenena de ny hoe tsy misy zavatra kisendrasendra zany eo amin'ny fiainantsika raha mandinika ny zavaboary io. Raha mandinika ny zavaboary io de zao miara-miaika itsika fa ny saina mitondra, nisy lalàna mitondra. Ko ahoana ny tsy aizan'Andriamanitra mamonjy anao amin'ny sarotra? Vitan'Andriamanitra rehefa mamonjy Andriamanitra de zao ny tany hay aza manjary rakotra voninkazo. Fa koa izy manao hoe ny famonjen'Andriamanitra dia tsy mba famonjena mitondra fiferotanaina, fa ny famonjen'Andriamanitra de mitondra fifaliana. Ny ahafantaranao fa famonjen'Andriamanitra io, ny ahafantaranao fa lalan'Andriamanitra io, ny ahafantaranao fa fandaminan'Andriamanitra io de zao mitondra fifaliana. Ny famonjen'Andriamanitra tsy hoe mitondra honao amin'ny faharavana na ho amin'ny fahampotehana na tsy zany ny famonjen'Andriamanitra. Jereo tsara rehefa tonga teraka Jesoa tany an-tranon'omby. Inona ny zavatra nitranga? Faly ny anjely, faly, ny hira fiobina izao tontolo zao, ny hira ny anjely. No zany dia ny famonjen'Andriamanitra. Rehefa tonga ny famonjen'Andriamanitra, ny ahafantaranao hoe maritra, ahafantaranao hoe avy amin'Andriamanitra ty, planin'Andriamanitra de zao mitondra fifaliana. Tsapanao ho misy fifaliana ao anatinao, ho tsapanao ho misy fifaliana ny manodidina anao. Ravako ny famonjen'Andriamanitra
tsy hoe mahavita ny zavatra tsy azontsika eritreretina ihany fa ny famonjen'Andriamanitra mitondra aina, mitondra fifaliana, mitondra fahavelomana, mitondra fiadanana ny fifalian'Andriamanitra. Ary izay fifalian'Andriamanitra manjary fifaliantsika zay nataony Isaia mpaminany eto hoe voninahitra Jehova. Faly Andriamanitra, faly ny zavaboary, zay natao hoe voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe rehefa malaza asehony Isaia mpaminany eto ny amin'ny andininy zay hoe ho avy Andriamanitra entiko ho avy ka hamonjy antsika. Rehefa mamonjy Andriamanitra hotsika teo, mamonjy antsika, mamonjy ny tanindrazana, mamonjy ny mpiarabely, mamonjy antsika ao anatin'ny sarotra, manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika, mahavita ny saintsika eritreretina, mitondra fifaliana, miseho ny voninahitra, inona no terak'izay? Dia asehony Isaia mpaminany fa mitaky inona zany? Mitaky fandraisana andraikitra. Ny famonjen'Andriamanitra dia izao mahatonga fandraisana andraikitra, mahatonga fifampaherezana. Hoy izy manao hoe ampaherezonareo ny tanana miraviravy satria novonjeninareo, atanjony lohalika malemy satria novonjeninareo. Lazao amreraka hoe mahereza aza matahotra satria novonjeny anareo. Avako isika dia ny olona noafahan'Andriamanitra dia izao mahatsiaro tompona andraikitra, mahatsiaro hoe izany fanafahany zany de responsabilité, izany fahafahany zany de responsabilité. Tsy hoe ny olona noafahana dia afaka ny zava-dehibe aminy izao mifalifaly satria noafahana. Ny olona tena natsoaro afaka marina rehefa malala dia izao olona mahatsiaro andraikitra, olona mahatsiaro hoe za noafahana de mila manafaka, za novonjeny de mila mamonjy aho, za nampahirezana de mila mampahery aho, za ny faly de mila mampifaly aho, za nandray de mila mizara. Zany hoe ny dikan'ny fanafahan'Andriamanitra, ny dikan'ny famonjen'Andriamanitra dia izao zavatra natao hifampizarana, zavatra midika andraikitra. Zany hoe fandraisana andraikitra moa rehefa malala amin'izao androntsika izao dia zavatra hifanjanana, hifanjanana. Be dia be ny mandray fa tsy mizara, be dia be ny noafahana fa avy eo izy mbola manandevy ihany, be dia be ny mifaly fa izao avy eo izy mbola mitondra fahatezerana ho an'ny hafa, be dia be ny mitahiana fa avy eo tsy mitondra fitahiana fa mitondra herim-pamoretana ho an'ny hafa, be dia be no tolorana fahasoavana fa izao tsy mitondra izany fahasoavana izany ho hafa fa mitondra fahatafitonana ho an'ny hafa, be dia be nandrotsahan'Andriamanitra ataontsika hoe nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga fa izao mampiasa herisetra. Hotsika manao hoe ny fanafahana tsy zany, ny fanafahana ataon'Andriamanitra ao antsika dia mahatonga antsika mahatsiaro hoe manana didy manana andraikitra mba hampahery ny hafa, manana didy manana andraikitra hizara, manana didy manana andraikitra hanao zavatra ho an'ny hafa mba tsy hamela ny hafa ho reraka, tsy hamela ny hafa ho kivy, tsy hamela ny hafa ho iraviravy tanana ho Isaia mpaminany eto. Raha toa ka mijery tsika ravako ny ataovy hoe ny tantaran'ny fanafahana teto ambonin'ny tany, ataovy hoe ny tantaran'ny fahafahana ny fanafahana teto ambonin'ny tany. Tsy mora ange ny lalan'ny fanafahany, tsy mora ny lalan'izany fa izao be dia be amin'izao tsika miresaka izao ny firenena nandalina nahatsiarana izany hoe lalan-davitra vao nahafantatra ny hoe afaka izy. Fa saingy rehefa afaka ireny firenena ireny dia izao ny zavatra ataony dia izao na nandevondray, na nampijaly, na nitaza-potsa ny fahorian'ny hafa. Be dia be ny firenena izay ataontsika hoe mivoy nanao nandritry ny 100 taona ny voiny hoe zava-dehibe ny fahafahana, zava-dehibe ny fahafahana. Fa izao rehefa tena jerenao mbola mahatahiry an'izany soatoaviny izany ve fa toa tsy manaja fahafahana indray. Hotsika manao hoe izay ny fahafahana resahantsika fa tsy ny fahafahana ihany fa amin'ny lafiny zavatra maro samihafa mihitsy dia atsapantsika manao hoe mitaky andraikitra nge io zavatra raisinao avy amin'Andriamanitra io, io zavatra nomen'Andriamanitra anao io dia izao mitaky responsabilité io, mitaky adidy io, fa tsy hoe ny zavatra raisinao nomen'Andriamanitra anao dia ho anao ihany. Andeha tsika aka ohatra ray na roa nge mazava be, jerentsika ohatra andininy atsika be dia be Jesoa namoky ny olona tsy omby 5,000, voky ny olona
Rehefa voky soamatsara izy nanaovan'i Jesosy fahagagana voky izy. Fa rehefa voky izy de nisy andraikitra nangonina ny sombitsombiny ka nameny 2 sobika. Zay le responsabilité. Atao inona le sombitsombiny? Ho zaraina amin'ny hafa indray rehefa aveo. Enao voky fa izao handeha hizara ianao. Zay le hoe nangonina le sombitsombiny. Enao rehefa avy nandray nanaovan'i Jesosy fahagagana de zao aninona handeha indray hizara zay ambiny zay efa rehefa mba nomen'Andriamanitra anao zay anjaranao. Nomen'Andriamanitra anao zay tandrify anao de zao mandehana indray. Azay ny dikany hoe rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao zay ampaminany. Nanaovan'Andriamanitra fahagagana zao mandana indray mpapapahery. Mandana indray mba mizara. Tsy iny ihany asa ohatra koa hoe lay lehilahy tany Gerasena ohatra. De tsika amin'ny filazantsara. Rehefa fatoran'ny demonia izy dia nananana sy mitetitena eny amin'ny fasana. Mandao ny olona tsy miaraka mivelona fa eny amin'ny toerany maty eny amin'ny fasana no mikikika sy minananana tabataba ary miboridana tsy miakanjo akory ara zany lehilahy zany. Ny filazan'ny filazantsara azy. Rehefa niona tamin'i Jesosy izy ka noafahan'i Jesosy dia inona no nitranga? Rehefa noafahan'i Jesosy izy dia niverina ny akanjo tsara hoy Marka ary mipetraka teo amin'ny tongotra Jesosy ary niteny mihitsy manao hoe za anaraka anao Jesosy. Taorian'ilay kisoa zay nivarina tany an-dranomasina rehefa nidiran'ilay demoniaka. Inona no nitranga? O Jesosy, afaky ianao zao. Miverina amin'ny laony ny fiainanao. Miverina milamina ny sainao, miakanjo tsara tahaka ny olombelona, miverina amin'ny olombelona tahaka anao ianao, fa tsy any amin'ny fasana intsony, mandehana mody any amin'ny fianakavianao. Zay lay responsabilité. Zay lay andraikitra. Avako malala, indraindray mantsy adin'ny olona ity andraikitra ity. Indraindray mahafinaritra ny olona ny mitaky. Mahafinaritra ny olona ny mitaky ny zony, mahafinaritra ny olona ny mitaky amin'ny hafa, mahafinaritra ny olona ny manery ny hafa anaraka an'ity, ny manery ny hafa izao no ataonao, zao ny andrasana aminao fa izao tsy mahatsiaro lay hoe responsabilité. Mahafinaritra ny mandray. Fa indraindray mavesatra ny mizara. Nefa ny filazantsara manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Rehefa tena mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona, rehefa tena mahatsiaro ny voninahitr'Andriamanitra ny olona, rehefa tena mahatsiaro hoe zava any amin'ny tany karakaina noho ny fiainon'Andriamanitra voninkazo, ny fiainako ny von'Andriamanitra lilio iny Isaia eto, za rehefa avy any amin'ny toerana maina sy karakaina de namoa be ny fiainako. Rehefa tena mahatsiaro an'izay olona de zao mitondra fifaliana ho azy ny mizara. Fa tsy mahatsiaro mitondra fifaliana ho an'ny olona ny mizara satria zao tsy tsapany hoe avy taiza izy navotan'Andriamanitra. Adinony ilay Gosena ohatran'ny zanak'Israely. Adinony ilay trano nandevozana. Adinony ilay izy nandevozan'ny tany nandevozan'ny Farao sy ny miaramilany. Adinony ilay lalatratra ny vakivakiny. Any ka manjary lasa mivily lalana izy. Avako malala Isaia ampaminany ilay miteny tsika mandrakariva manao hoe aza tonoina ny vato zay nakananao. Avako malala engane ho tsapanao fa mamonjy Andriamanitra. Namonjy antsika tamin'ny hazo fijalian'i Jesosy izy. Ary io hazo fijalian'i Jesosy rehefa inotsika fa namonjy antsika Jesosy de mitaky inona zay rehefa aveo? Mitaky andraikitra. O Jesosy mandehana mitsoro vavolombelona. Fitiavan'Andriamanitra. Mandehana mitsoro vavolombelona. Ny famindrampon'Andriamanitra. Mandehana mitsoro vavolombelona ny fahamarinana. Mandehana mitsoro vavolombelona ny fahalemem-panahy. Mandehana mitsoro vavolombelona ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Mandana mba mitsoro vavolombelona mba ho fiasan'Andriamanitra. Mitondra fiadanana ao anatin'ny korotana. Mitondra fifaliana ao anatin'ny ranomaso. Mitondra fitiavana ao anatin'ny fakahalana. Mitondra fanantenana ao anatin'ny fahakiviana. Zay resahantsika hoe andraikitra. Avako malala ianao ane nafahan'ny tompo sy tiany Jesosy. Ianao nandrasany hitondra ny fifaliana ho fifalian'ny fiarahamonina. Hitondra ny fiadanany ho fiadanan'ny fiarahamonina. Hitondra ny fandreseny ho fandresen'ny fiarahamonina. Ivavaksika. Tompo amin'soranao zay fa mamonjy ianao. Manafaky ianao. Manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainana ianao.
Tsy takatry ny sainay zany fa mahagaga io masonay isan'andro. Misy izay satria eo ianao. Mandresy izahay satria eo ianao. Faly zahay satria eo ianao. Mifona aminao zay tompo raha toko ka ty tena. Mifona aminao raha ohatra ka mihazona ho amin'ny ray samy, mihazona ho an'ny tenanay samy rery ny fifaliana, ny fanantenana, ny fiadanana, ka miparikeran'izao tontolo zao ny fagnatrano, ny tsy fahamarinana, ny fahalovana. Azononay ho an'ny tenanay samy rery ny fiadanana sy ny famindrampo, ny fanambinana sy ny fahasoavana, fa miparika mahazo laka kosa ny fahalovana. Mamelana tompo. Ataovy kristianina mahay mandray andraikitra izahay. Ataovy kristianina mahajoro izahay satria no afahana. De taio tompo ny tontolo andronay anio. Ho tontolo andro ahitana fifaliana sy izarana fifaliana mipiarabelona aminay. Mitoera aminay. Afao zahay amin'ny fitiavan-tena. Afao zahay amin'ny fiheveran-tena ho feno ka tsy mila anao Andriamanitra. Fa atao fiasanao zahay. Fiasan'ny fanetretena. Fiasan'ny fifaliana. Mba olona ilain'ny mpiarabelona. Misaotra Jesoa. Taio ny asanay. Taio ny fahasalamanay. Arovy izahay. Mba hiseo mandrakariva eo amin'ny fiainanay ny voninahitra. Aminaranao Jesoa. Amen.